Fafalina to klasy to vavy no iarabanantsika rehetra ho amin'ity aliny zoma ity ankasatsika ihany koa ny mpanao gazety izay niaraka tamintsika tao anatin'ny fampahalalamba vao teo ary manasantsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany misy roa ny vahintsika ho amin'ity alina ity vahintsika voalohany Ramatoa Maria Elana Bezaza izay filoha nasionaly ny antoko PSD miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra mary. Ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ity alina ity. Misotranao nanasanay miarahabanao na Madagasikara ary miarahaba ny vahoaka na eto an-toerana na ny ampita ampitan-dranomasina izay mijery an'ity fandarana ity. Mankasiraka indrindra tompoko vahintsika faharoa amin'izao alina izao andrimatoa vaovao pejamay izay fantatritsika moa amin'ny mpanao politika azy efa nitana ny andaikitry ny loholona sy solomamboaka ny Madagasikara teo aloha ihany koa miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra. Miarabanao indrindra ihany koa andrimatoa vaovao pejamay ary misotranao nanaiky nasain'ny fandarana marina fa tamin'ny herinandrotsika efa tafiaraka teto fa saingy noho ny ady hevitra manokana moa izay resahana makasika ny 13 May 2017 eo ihany koa ny premier République izay everina fa anisany mety ho vavolombelon'ny tantara ihany koa ianao nanasananao ka dia miarabanao indrindra tompoko. Miarahaba andrimatoa Gasikara Fenso miarahaba Real TV nanasanay mianaka ary miarahaba sy manasa n'ireo mpanaraka vaovao rehetra na hita an-toerana na anivelany anaraka ny resadresaka izay fanaovantsika telo mianaka eto fa dia misaotra nareo nanasa to. Araka izany dia saina mpiavantsika rehetra ny tokantrano miaraka aminay hatramin'ny farany somary iverina kely any amin'ny Repoblika voalohantsika aloha anatin'ny fandarana ho resantsika io ihany ny fiainam-pirenena ankehitr'io fa raha miresaka tsika satria nasaina manokana anao amin'ny Front National ny PSD anao satria raha miresaka an'izany atao hoe PSD zany tsika dia anisan'ny antoko fantatra sy natanjaka ihany koa zany tany amin'izany Repoblika voalohany zany ny fantaniko voalohany ngambany raha ohatra ka miresaka tsika androany dia manomboka miverina mantsy zany atao hoe Repoblika voalohany zany ary ny miavatoro anisan'ny tena mamerina zany foana ny resaka fitsinjaram-pahefana sy ny zavatra tena misy ka raha miresaka tsika natao hoe Repoblika voalohany ny tena manitikitika aloha Ramatoa Elana Bezaza dia ilay filoham-pirenena Philbert Tsiranana dia nambaran'ny olona fa filoha Saribakoly filoha izay napetraka ny Frantsay izay tondra ny tany sy ny firenena tao aoriana ny fanjanahana tany tamin'izany fotoana izany ary olona napetraka fa tsy nanapa-kevitra teto amin'ny firenena raha ohatra ka izay ny fahafantarana sy ny tantara nahafantarana ny Malagasy ho anareo PSD izay mivohy aty aoriana aty amin'ny Repoblika fahefatra miombon-kevitra amin'izany ve nareo mitsipaka an'izany ve nareo sa malaky an'izany nareo. Misaotra amin'ilay fanontaniana Andriamatoa Gasikara mazava ho azy fa tsy pahanay marin-drano ny filazana fa Saribakoly fotsiny Andriamatoa Philbert Tsiranana président ny Repoblika Malagasy voalohany 4 taona izy no nitondra mariko tsara 4 taona satria 770 no ny atombohany fa tsy 770 dia ny afara tamin'ny 270 ka ataoko résumé fotsiny zany mba azahoantsika an-tsaina fa tamin'ny taona 170 dia nahatratra $900 ny arikarena faobe isam-batan'olona tamin'ny taona 170 zany hoe ray taona fotsiny talohan'ilay 270 amin'izao fotoana izao efa atositosika mafy fa tsy mety mahatratra an'ilay $900 kanefa raha oharina ny lanjam-bola tamin'izany fotoana izany sy ny lanjam-bola amin'izao fotoana izao dia ny $900 atsika amin'izao fotoana izao io anefa latsaka farafahakely ny zato tsy hoe avoheny mako zany fa amle ambany iva miiba zato ka eritrereto amin'izany fa zany no maridrefy
ahafantarana ny fomba fiainan'ny olona hoe sambatra ve le olona manana pouvoir d'achat ve ny olona mianatra ve ny olona sy ny sisa afaka mandraraha ve ny olona ka io zany no ataontsika hoe résumé zay fotsiny de fa mandiso tanteraka nlay filazana hoe saribakolo zany manko manao ny sitrapony sasany fotsiny fa tsy mieritreritra ny tombotsoan'ny vahoaka kanefany ny fitondrana zay ny entiny de mbola izy no fitondrana raha oarina amin'ny rehetra tateoriana mbola izy irery ny fitondrana azo lazaina fa tena ny eritreritra ny tombotsoan'ny vahoaka ary azo lazaina mihitsy fa nahasambatra ny vahoaka tamin'ny fotoan'androny ny zavatra anankiray fotsiny aloha mitodikina amin'ny raha eo mandre ny vaovao bezamay ianao anisany ataontsika hoe marina fa mbola tanora tamin'ny fotoan'androny raha ny fahafantarana saika hoe ny odidina andreo mpiambana PST tamin'izany fotoana zany ny nala i fotom-pisainana républicaine tamin'izany no tiako tsy hivona kely amin'izay resaky Elena Beza zay anisan'ny ataontsika hoe mikevitra amin'izany ve ianao nisy ve zany fotom-pisaina républicaine zany sa tena ataontsika hoe fiarovana botolo fotsiny anareo satria hoe taranaka PST anareo satria ny zavatra hitan'ny olona de mbola betsaka ireo teratany frantsay izay ny tanany andraikitra ambony rehetra teto Madagasikara ary saikareo ministera heverina fa stratégique ary de mbola frantsay no nitantana an'izany tamin'ny fotoan'andro ny tompoko misaotra André Madagasikara toetsaina républicaine io litsorona aloha fa tena nisy ary ny baribary tamin'ny vokatry ny asa sy ny fandrindrana le toekarena sy ny fahefana isan'ny ambaratongany napetraky ny filoha Philbert Tsiranana nanerana ny nosy mba ampazavazava azy bebe koa io toetsaina républicaine io mihitsy no ny azakazahana ny foanana tamin'ny 770 rehefa nandray fahefana ny gouvernement de transition aloha tamin'ny voalohany zay nitary ny général Ramanatsoa Gabriel de tamin'ny 17 octobre 770 de efa nifoanana nakana Didier Mandalana nanafona ny 14 octobre fête de la République iny zany karazana dingana voalohany nataon'ny mpitondra tetezamita tamin'ireny fotoana reny nanafoanana tamin'ny toetsantsika malagasy ny fandrindrana ny fitantanana républicaine nakana lalàna misy tamin'ny 17 octobre de 1973 ny fanafoanana ny 14 octobre ka nanomboka tamin'ny taona telo amin'ny fitopolo amin'ny 700 zany de tsy nisy tsony ny fankalazana ny 14 octobre fête de la République de ny foanana koa tamin'io vanim-potoana io ihany le taty amin'ny 73 ny décret zay niraisy ny président Tsiranana ny zara fahefana ara-pomba démocratique républicaine tamin'ny faritra maro manerana nosy zay efa nasintsika mirahalahy mianaka teny ihany tamin'ny vaninianako teto aminao le hoe avaiza moa ny hazo anankiray miroborobo matanjaka tsy aviana amin'ny fakany ka le fakany nanana fahefana nampivoatra le firenena io zany ny mpitena le rafitra républicaine ny mpitena de ny fanafoanana ny fahefana amin'ny zakatena rabola ara-pitantanana tamin'ny commune sy province ka milohany iresantsika le fanafoanana mantsy tiako ho tsy hivina loatra hoe betsaka amin'ny tanora ny mpanao politika ihany koa ny ataontsika hoe zandriny zanaka taty aoriana tsy tena nafantatra ohatra ny ahoana raha mpifantarinareo mianadamianaka ilay rafim-pitantanana mihitsy tamin'izany fotoana zany ohatra ny ahoana ny ataontsika hoe rafitra neto ny tondrany filoha Philbert Tsiranana ny firenena
tany sy ny firenena mihitsy ny tao anatin'lisy izy no andawary rehefa nahazo fitondrana zany ny ekipa ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia naharitra teo amin'ny efataona teo ohatrany tsy de nisy fampandrosoana loatra dia zay vao nandray fepetra ry zareo ampiditra n'ilay tsinjaram-pahefana tamin'ny taona 2020 naka ordonnance ndray matoa Philibert Tsiranana zay ordonnance mitondra ny laharana 62076 izay hita taratra zany hoe teo amin'ny fisiany faritany manana ny maizy azy sy teto amin'ny tany sy ny fanjakana mazava ho azy ary mbola tazana teo koa amin'ireo commune zany fahefam-panjakana zany ny atao hoe 62076 dia ny atao hoe budget provinciaux ka izany no navitana zavatra ary navitana ny politika ara-toekarena navitana ny foto-drafitrasa erany province sy ny commune fa ny fomba fitantanana zany ireo filohan'ny faritany zay chef de province tamin'izany dia sady secrétaire d'état délégué miantoka ny fanatanterahana rehetra dia sady miatrika ny fivorian'ny filan-kevi-paritany na conseil provinciaux no miatrika ny filan-kevitry ny ministra isaky ny misy ny filan-kevitry ny ministra mitondra ny hetaheta ny ponina ny amin'ny faritany fiaviny ka dia tapahana ao ary aingana ny olana rehetra mahazo vaolana ohatrohatro zay zany fanaovana azy dia nisy dotation manokana ny faritany sy ny commune amin'ny alalan'ny hetra tao anatin'ny assiette fiscale zay azo manokana tsy misy tsy hoe mandeha aty amin'ny foibe fa efa manana ny anjarany ary efa manana ny asany manokana ihany koa ao anatin'izany le atao hoe hetra isan-da izay teraka resa be nanisoram-potaka mihitsy kanefa ny io hetra isan-da io no niantoka ny politika sosialy ny fampianarana sy ny fahasalamana na tonga ny olona maro avy any ambanivohitra zay olona tambanivohitra daholo ane presque tsy nahita fianarana ny génération tao alohan'izay fa tena nanao zay mety ny fitondram-panjakana tamin'izay mba hampianarana maro ny ankizy ary izany dia maimaim-pona tamin'izany fotoana zany io fitsinjaram-pahefana io na vitanan'izany maimaim-pona na ny écolage tsy misy écolage na ny fitaovana na ny boky maimaim-pona daholo ary mbola nisy koa ny atao hoe bourse ho an'ny zany hoe resaka fanohanana ara-tsakafo ho an'izay fianakaviana tsy de manambola loatra hita fa tsy de manambola loatra nisy ny classe mandry na any amin'ny école privée aza dia mbola iantohan'ny fanjakana any hoe maimaim-pona ihany koa asa na marina nandiso an'izany ray aman-dreny ato zay nahita témoin oculaire ny zany fotoana zany ka io zany no nampandrosa nanana ny avion manokana ny faritany izay miantoka ny évacuation sanitaire ny ponina izay mpandohetra rehetra raha ohatra ka misy fandidina ilaina entina ny antanàn-dehibe ny faritany rehetra nanana an'io ary na zanaky rakoto na zanaky drao na zanaky mboty zay tsy fatatr'olona tsy hoe mahitahita na angetroka na manahoana rehefa ianao olo-pirenena mandoa hetra dia maimaim-pona ny fahasalamana tsy mandoa volany amin'ny dokotera tsy mandoa vola amin'ny fanafody ary mahazo an'izany hélicoptère ny tenako zao dia niresaka tamin'ny olona maro izay nahazo tombotsoany zany zay mbola tsy nandeha avion hatramin'izay fa no ny évacuation sanitaire nandeha nididina dia nandeha avion nandeha natao fandidina na tany Mahajanga na tany Antananarivo na tany Toamasina izany dia maimaim-pona avokoa miaraka amin'ny garde malade ary tsy miantoka sakafo na ray volana na telo volana ny faharetany fandidina zany hoe io fitondrana fanampariam-pahefana io no nahavitana ny antoka ny fiainan'ny ponina ny olo-pirenena tsirairay
nahazo ny tombotsoany zany atao hoe repoblika izany. Afaka manome ohatra am'izay totsika hoe politika ampapandrosoana amin'ny lalana ny fitsinjaram-pahefana ohatra ny ahoana ny ainanareo an'izany na ny ainan'ireo ray aman-dreninareo an'izany ary matoa vaovao Bezamay tamin'izany fotoana izany. Toizako koa leny ramatoa Eliane Bezaza teo kasika ny etra isanda dia miditra amin'le fanontoniany Andriamatoa Gasikara ny tenako le etra isanda tamin'ireny fotoana reny no sady fitaizana ny olom-pirenena ho tompona andraikitra manerana mikasika ny fampandrosoana amin'le faritra misy azy na ny firenena manontolo ary nampisehoany fa mifamaly ny andraikitra iraisin'ny isam-batan'olona sy ny mpitondra araka nanazavany Madame Eliane Bezaza teo de lasa gratuit daholy ny fampianarana ny fahasalamana sy ny sisa ny évacuation raha misy ny ilana azy tamin'izay fotoana zay de iny etra isan-dahiny sady fampandrosoana ny firenena no fitezana ny toetsaina hoe olom-pirenena tompon'andraikitra. Zay li lafiny voalohany le faharoa amin'le fanontoniana napetraka Andriamatoa Gasikara tena nitondra hery ary saina hampivoatra hiara-iasa amin'ny fomba mahatompona andraikitra ny olom-pirenena. Afaka manome ohatra ve nareo mianatra mianaka mihitsy nylay le fomba le gouvernance zany ohatra zany zao raha ny teti-bolom-panjakana tamin'izany ohatra ny ahoana ny fitsinjarana azy fisanjato ohatra ny ahoana zany nampiarana n'ilay fitsinjaram-pahefana mihitsy zany. Le fitsinjarana moa voasoratra anatin'ny lalam-pandrenana na le ordonnance ny raisin'ny président Philbert Tsiranana fa teo koa zany le famokarana teny fotony zay nampidibola ho an'ny circonscription na ny ambaratonga ndrafitra tsirairay ohatra hoe ny commune rehefa nanana fahefana mizaka teny izy hitantana ny toebolany de izy ny mahafantatra inona ny développement fampandrosoana tokony ataoko amin'le faritra hididiko amin'le faritra hitantanako ary ahoana ny rafitra apetraka hitantanana n'izany faritra zany imoraka le voalaza teo hoe voafaritra tanatin'ny ordonnance dolo zany zay mifanipaka amin'ny toedra raha amin'izao fotoana zao zay mbola hidirantsika rehefa avy eo rehefa nipetraka ny commune teo ny cadre technique chef de canton zay karazana technicianna mpamalavala azy ary ampandrindra ny programme anasany zay nanana organe délibérant be ny tanàna de ireo syndicat des communes na ny syndicat des communes tamin'izay fotoana zay de efa nizara roa nisy le syndicat des communes tsotra amin'ny commune ruraux de nisy les syndicats d'initiative indray amin'ny commune urbaine reny misy les syndicats d'initiative ka reny ny organe délibérant mpamolavola le programme anasany be ny tanàna de ny chef de canton ny cadre technique mpandrindra le asa tamin'izany Andriamatoa Gasikara Fensoana ahitanao be ny tanàna tsy mahay manoratra tsy mahay taratasy manoratra ny anarany sy ny signature ihany no mba hainy fa tsy nisy ny pitika ny budget ny commune fa tena ny varina any amin'ny fampandrosoana le commune zay niteraka fampandrosoana be dia be afaka namokatra ary nanana ambombava zany le commune tsirairay nandrotsabola taty amin'ny fanjakana foibe le nanaovako ndray mandeha hoe ny banque mondiale ny fanjakana foibe pouvoir central nge alohan'itsika hiazakazaka ny velany
rehefa voarindra tsara zay avety amin'ny fotony amin'ny commune dia io ny banque centrale ny fanjakana foibe voalohany raha reo commune mandehany amin'ny 1695 samby afaka mamokatra satria nomena fahefana mampivoatra ny faritra mandrotsaka ambimbava ty amin'ny kitapom-bola fanjakana foibe dia zany banque centrale tsika voalohany fa io zany ny vonoana tamin'ny anafoanana ny ordonnance io ka ny fanjakana foibe ndray zany hoe ny hazo maniry zany avery amin'ny laingo ndray no mampitsiry azy fa tsy ny fakany ntsony nanomboka teo zany dia nytotongana ny firenena azadiso hoe rehefa Madagasikara feno sofa tamin'ny première république nahitanao commune rurale tsy commune urbaine nanana engin travaux publics afaka manao lalana am'le faritra manodidina azy na lalana ty amin'ny fokotany io na intercommunal vita ny engin tany amin'ny commune haka ohatra tsotra taminay tao tapatanana ny Voemaro nisy tao Voemaro tapatanana travaux publics dia nisy tany amin'ny commune rurale ny Daraina zay nalaza nisy volamena teo aloha nisy travaux publics dia nisy koa taty amin'ny tapany atsimo commune rurale d'Ampanefena nisy travaux publics ireny zany efa afaka niasa nanarina ny zavatra rehetra manerana ny faritra zay iadidindry zareo dia tsy naheno mihitsy tsika tamin'ny fotoana reny zany solombavam-bahoaka na loholona zany ka tonga ry amin'ny assemblée nationale iadivarotra amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe na amin'ny gouvernemanta hoe amboaro ny lalanay fa tany antoerana ihany noho le système napetraka présidentsirana io afaka nampivoatra ny tany amin'ny faritra zay adidiny ary nandrotsaka ny ambimbava taty amin'ny kitapom-bola mpanjakana foibe na tonga atsika tamin'ny première république nanondrana vary nanondrana ankondro ny laloasy sy ny sizalina tany tuliara moa tsy nyresahana tsony zay niteraka tapi moera tany ampaniry eo be de be ny zavatra naondrantsika vokatry ny fambolena tany velany ary tamin'ireny mo nisy ny fandrindrana tao amin'ny ministère ny fambolena zay nantsona hoe ministère du développement rural dia nisy radio lohanombo tamin'io ny voy ny animation rurale dia mbola nananganana brigade koa force du développement national rural service civique dia ny roborobo isaka commune zay nahafahantsika nandrotsaka ty amin'ny kitapom-bola pirenena dia nahitanao fivoarana niezinezina teto Madagasikara raha tsy zany ve dia nahavita orinasa goavana de goavana ny première république na ny famindrana ny serana mpiara-manidina atsika avy tany arivonoma nankoa ivato asan'ny première république reny fanaovana ireny pont Sofierany mba ireritreretinao andriamato Gasikara feno soa eo amin'ny 1 kilomètre latsaka 20 mètres angambany tsy maha 1 kilomètre azy iny pont lava be iny io efa niresantsika teto zany lazany hoe manara-penitra hôpital SGRA zay nitokanana tamin'ny taona 790 efa prévu tao daholy ny zava-drehetra noho niny teo le famatsim-bola avy any velany fa teo indrindrandrindra le fandraisana ndraikitry ny commune tsirairay na nanambimbava nandrotsika taty amin'ny kitapom-bola pirenena zay zany niazo tsoana amin'ny ohatra mivangina makasiraka mihitsy satria be dehibe tsy mahalazatara zany dia zay moa fa tonga antsika andao resatsika misy anampina kely venao eo amin'izay le hoe
rafi-pitantanana fitantanana raha-mpanjakana ilay gouvernance mihitsiny zany a indrindra fa ilay nampiarany an'ilay ataontsika hoe décentralisation tamin'izany fotoana zany Ramatoa Helena Pisasa. Efa voalazany ray aman-dreny ato moa zany le rafi-pitantanana hoe misy ny budget général, misy ny budget provinciaux, sy ny budget communaux. De izy efa nazavainy teo fa ny anampiko kely angamba le anecdote hoe rehefa nasorona tamin'ny alalan'ny ordonnance 73 015 ilay rafi-pitantanana décentralisation io de président Tsiranana moa zany efa tsy afaka ny tenintsony satria diabolisé tsy nosoram-potaka hitanao nalaina ny fotaka de nosorana ny vatatenany manontolo nefa izy mbola te hitolona ho an'ny malagasy de inona ny nataony rehefa tsy nenona tsony izy satria nylazaina fa manavakavaky maninne betsaka zany le zavatra de lasa izy nanao théâtre zay zany mba tolona fa hitako hoe anisan'ny farany nataony mba hamoazana ny malagasy tenenana hoe tsy mety ane zao zavatra misy zao hoe de nataony io théâtre kely io eran'ny tsena be da be reny vohipartany ny Madagasikara maromaro anatin'izany Antananarivo, Mahajanga, Toamasina de mety koa ny amin'ny district ne nitondra n'le mividy vary izy amin'ny harona loka de rehefa very moa zany le vary de miteny ny olona dadabe very ny varinao de miteny izy tsy ny variko ny very fa i Madagasikara satria avy amin'io nanasorana an'io décentralisation io zay asany tanatin'ny firotaona na afantany tsara fa tena tsy haiko ho lavaka be mihitsy zany Madagasikara ho very ny taranaka zay zany mba nampiko kely an'izay hoe io mihitsy no antoka nampisy réussite économique ny première république ary io koa no tena antony nandatsaka andavaka ny économie ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 1973 mandrapatsika amin'ny teny zao mbola tsy voarina foana ka ny antony nametrako an'izay fanontaniana izay mba ahafantaran'le olona aloha ohatrotriny ahoana ny zavatra nisy tamin'izany fa raha ohatra ka mieno anareo mianaka menada zany de tena ohatrany mahita hoe tena paradisa kely mihitsy le Madagasikara tamin'izany fa ny fanontaniako zany androany de tsotra inona ary ny antony nanonganana ny filoha Philbert Tsiranana raha mitena hoe nanonganana de zany hoe nisy efa fanomanana meloa ary fantatritsika fa resakitsika efatra amby folo taona nitantanana ny firenena lava ihany zany raha oharina filoham-pirenena maro samihafa teto Afrika teo ihany koa mbola finiava satria izy tena naniry mbola irotsaka foana ao anatin'le zavatra misy inona ny antony na nisy sorana azy teo anivon'ny fitondrana ary isano le zavabita ny araka ny voalazantsika teo nanelingelina firenena maro satria azadino fa nanomena fahaleovan-tena tsika fa itsika zay firenena avy ny zanahana manana arena tsy hitapesipesena ny akibon'ny tany ny ambonin'ny tany ny eny an-dranomasina zay tsy fohita firy maneran'ny tany de voaelingelina ny izy reo voay be mpangorokarena maneran'ny tany zay mampiasa malagasy piraitan'ny razana mampiasa mpanao politika manao piraitan'ny razana mampiasa ny mpandraharaha piraitan'ny razana hoe tsy mety io zavatra ataon'ny fitondrana président Tsiranana io ka mila fanovana araka nampidirany Ramatoa Eliane Bezaza azy tamin'ny voalohany hoe président Tsiranana mpanavakavaka zao sy zao de tadiavana zany tetika ara-politika aloha idestabilisena le régime ny voka zay fanazavana entitsika zay taorina ny namela belara ny Andriamatoa Alfred Nane filohan'ny antenimera-pirenena tamin'ny volana mai 780
rehefa namaky ny discours programmany izy tamin'ny première session parlementaire de famaranany de ho izy hoe rehefa nahita ny vokatra sy ny ezaka vitany toko PSD tamin'ny nametrahana ny filoha Philibert Tsiranana hitondran'ny tany sy ny fanjakana izahay de na de avy narary izy 3 volana tany velany de ezaka mbola amerina azy eo amin'ny fitondrana hanao mandat fahatelo iny zany no nitadiavan'ny mpangorokarena hoe ahoana ary ny androdanana an'ity tsy verenantsika tsony mbola taloha hoe le antony mampatonga le firenena na le mpangorokarena ambarany vaovao-bezamay fa manelingelina anazy fa maninona manelingelina anazy rehefa tsara rindra le fitondrana ataonao voafehinao ho an'ny tombotsony le firenenao de tsisy mivoaka antsokosoka any aminy satria raha anara-dalàna anao vao mainka mandroso le firenena ny voan'le arena zany hoe tsy manana tombotsoa ny fahitana ny fandrosoan'le firenena zany izy ireo tsy manana tombotsoa ampandrosoana le firenena ohatra ny resika teto hoe io kany Darfour Soudan io atroviana na inontsika lazan'ry John Garang na io Afrika Atsimo zay mbola miverimberina foana tamin'ny fotoan'andro moa resaka fanavakavana rabolodikoditra nanagadrana ny président Mandela nandritra ny 17 taona zay zany no miatra ny firenentsika nanonganana ny président Tsiranana tamin'ny 2017 satria voapetrany araka le voalazantsika teo aéroport tany Arivonimamy voafindrany teo Ivato lasa aéroport international voaelingelina zany ny mpanao trafic tany Arivonimamy izy mety mbola tsy nanana fitaovana firy scanner hanaramaso rehefa tonga tao Ivato nisy ny scanner fa nanomboky ny voatra zany ny fanarahamaso ohatran'izany le mifaritra maro samihafa ka raha ianao indrindra resaka seranantsambo ray seranam-piaramanidina iray ka ametraka an'izay ho fototrafotrasa goavana anao amin'ny firenenao tsy maintsy miongana satria milalana anankiroa io moko ivoan'le kolikoly na izy mandeha botry mandeha sambo na izy mandeha fiaramanidina ka rehefa mipetraka le fitaovana ara-dalàna tsy ho tafavoaka tsony le kolikoly le risoriso tapitra fitrandrana tsy ara-dalàna ny areniny firenena andalam-pandrosoana zany le tany vaventy fa no mampalahelo ny ampiraitanindrazana no ampiasaina am'izany na ny mpanao politika na ny mpandraharahara toekarena na ny cadre zay manam-pahaizana reny no ampiasainy andoto le fitondrana mba ahafahany mandrava azy de malalaka ny gaboraraka zay ataony ka rehefa namaky an'io programmany ataon'ny Andriamatoa Tsiranana amin'ny 3e mandat io ny président Nanel Fred de le tany faritra Analalava Bedenarinda zay tena hita fa tsy zaka ny tany velany hoe ho an'ny faritany tsy mbola nahazatra ny mpitondra tamin'izany mo resaka hoe faritany ho an'ny province de Diogo Surez ho izy Nanel Fred mampalahelo ihany mahita 2 préfecture ho izy tsy afaka mifandray 12 amin'ny 12 volana fa anatin'ny enimbolana ny ihany no afaka mifandray de ny préfecture n'Antala zay nisy ny Sava sy ny préfecture ny Diego Surez de tsy maintsy ataon'ny gouvernement PSD ou zay metrahany président Tsiranana amin'ny 3e mandat ny lalana mampitohy voemaro ambilobe mba hitohizany io préfecture anankiroa io ny faritra province ny Majenga de anao seranantsambo goavana atsika lehibe de lehibe ao amin'ny Bedenarinda zay raha vavy ny seranantsambo ny Afrika Atsimo ka ataontsika ho port franc
dia vao maika ho mora ny entana miditra eto amintsika tsy zakany mpangorokarena zany na Madagasikara satria tapaka ny finanany raha seranantsambo goavana zany ho be dehibe ny caméra de surveillance aiza ntsony ny voan'ny volamena avy eo Betsieka na avy eo Maeva tanàna raha andalo amin'iny porny Analalava iny tsy ho tafavoaka dia ozy reo hoe arodany ty fitondrana ty fa tapaka ny lalana ahafahantsika mitrandraka ny areny ho any amintsika nanontany mihitsy manampahaizana Andriamatoa Gasikara ary voatery ny soratako le izy satria tsy tadidiko ny ana fa za olona tsy géologue na inona ny amin'ny province ny Toliara fotsiny Andriamatoa Gasikara feno soa hananantsika reto arena tsy tapesipesena reto minerai de fer ohatra Soalala dia misy anarany tany Soalara Soalara Sud io misy minerai de fer tsy tapesipesena misy alumine zay mamoaka aluminium avy eo manantenina charbon mo efa matetika enitsika avy eo tsy ombe dia io ny uranium androy mahafaly feno an'ireny dia ny pétrole ny côté Belo zay fa ny sody teto amintsika ny société Amaco hitrandraka an'io dia illuminita malaza any amin'ny Fort Dauphin hatrany voe maro misy an'io na Madagasikara feno soa tsy resantsika tsony moa ny la vanille ny café girofle letchi ny bois de rose ny amin'ny lafiny amin'ny aty ambonin'ny tany zany ivelan'ireo arena ambanin'ny tany dolo le ny tany saina teo ary province ny Toliara fotsiny iny namoanany iny ankoatran'izay misy any amin'ny province hafa ka ahoana moa ny azakan'ny mpangorokarena na vahiny izy na teratany hoe tena hanana fitaovana ampy ifehezan'ireo toekaren'ireo ny mpitondra malagasy ka tsy maintsy ahongana anao aka ohatra farafarany hoe hitantsika azy nametraka rafitra socialiste ny filoha Didier Ratsiraka tsy nahazatra ny cadre atsika avy tany andrefana io raha tamin'ny taona 7 ange Andriamatoa Gasikara ka nisy rétention de stock ny laharana ny vary ny laharana ny menaka ny laharana ny savony ny siramamy ny rehetrarehetra ny laharana dia nisy tsainany siry koa tamin'ny président Tsirano hoe ndao avadiky coopérative izy ty nananganana reny coopérative ny Procops saika marerana nosy fa nenay tao voe maro zany tena nahitana ny vaingana fa tena ny roborobo indre zany tadiavana tetika nanaovana fampiadiana politika taty ampomba ny président Ratsiraka sy professeur Zafelbert tamin'ny fotoanandrony nahatonga ny fifandonana tao amin'ny commune ny fanambana zay nisy io Procops io ary tena fa nyroborobo fa ifaritra io sady misy faritra fambolena maro lafy nefa faritra fiompiana omboko dia ino zany ny hita ny entina nandrodanana le fampiroboroboana namerenana le politika nataon'ny président Tsiranina hoe fahazakantena ratsakafo ampiroborobo le fambolena tamin'ny alalan'ny Procops dia rava daholo zany le tetika atao entina amokarana ampandrifahalemana ny vahoaka zay tamin'ny fotoanany président Tsiranana hoe rehefa voky ny kibony vahoaka ho izy
milamigny ny firenena tamin'ny andron'ny président Ratsiraka anatin'ny boky mena zany ny firenena matanjaka indrindra amin'ny taona 2000 de firenena afaka mamokatra manondrana ny ambimbava mamelona ny vahoaka ao aminy manondrana ny ambimbava mankady velany zany izy ny firenena hatanjaka indrindra amin'ny taona 2000 io fambolena io mahagaga ke mbola hidirantsika am'izao fa ny fambolena am'izao fotoana atao faralahinasa raha nytanysaintsika tamin'ny voalohany ministère de l'agriculture ministère du développement rural animation rurale teo napetraka ny brigady ty service civique no sady nampianatra ny vahoaka n'amboly no karazana brigade sécurité ny vahoaka tany antoerana niaro ny ala sy ny sisy rehetra de niroborobo i Madagasikara am'izao tsika amarana koa zany rehefa to Gasikara feno so tsy gaga venao tamin'ny 120 fa izy sa volombolohany 20 rehefa niverina avy tany Washington zafady président André Rajoelina de nanao tatitra ny antondiny tany de hoy izy hoe noho ny fahasahiranana mianjady amitsika eto Madagasikara ozy de nitady mpandraharaha tany velany ary nahita fa misy amatsy vary eto Madagasikara 20 sambo andrimato Gasikara fenoso gaga tafimekila de nalahelo nahita ny cadre atao amin'ny ministère ny fambolena nanao bravo inona dikan'izany andrimato Gasikara fenoso hanafatra vary 20 sambo analana ny fahasahiranana malagasy tanitsika tany zay mamokatra indrindra de nitehaka daholo ny cadre atao amin'ny ministère ny fambolena tsy fantatritsika malagasy vesa échec total an'le politika ny fambolena izany fanafarana vary zany sa ny azakazaka mbola mpiroborobo ny asan'ny mpandraharano mamaiky fa tsy amelona ny tantsaha zay misy any amin'ny 5,700 ny tantsahantsika afaka namokatra tamin'ny andron'ny président Tsirana naza teo amin'ny 13-14 millions teo ny isatsika na velo tena ary nanondrana ny ambimbava tany velany izao tsika 27-28 millions tsy mahavelo tena fa nafatra vary ny atao loandarahana programme ka amelona vahoaka sa amelona mpandraharaha mazava tsara mihitsy mikelany raha matoy ana bezaza satria anisany andrasany maro zay hoe inona ny antony de ataontsika hoe nanoganana nanesorana ny foloto alohan'ny hidirako amin'ny antony tiako anazava secteur anankiray important zay tenenana hoe sarbakoly ny frantsay Andriamatoa Tsiranana dia ny safidy ara stratégique izay nanomezana ny fiarovan'ny pirenena malagasy any frantsay matetika manko zany tsy mazava amin'ny ankamaroan'ny olona le safidy sy fanapahan-kevitra matipaika nefa voahevitra de ny fitohizan'ny fiarahana tamin'ireo mpanjanaka teo aloha efa voalamina tsara tamin'ireo zavatra voasokajy ara stratégique nefa kosa izany de natao amin'ny mahasamy fanjakana mahaleo tena fa tsy antery voaenjika foana hoe nanaiky vazaka tsika tsy nanana ny atao hoe ministère ny fiarovam-pirenena tamin'izany fotoana zany fa nisy tao amin'ny kabinetra ny présidence vazaha atao hoe colonel mosa général Bokino de io zany tena nampimenimena ny betsaka hoe vazaha daholo zao vazaha ka io matetika teneniko hoe les communications koa ngambany tsy ampy zay ngamba any mba fahadisoana hitako tamin'le première république zany satria tokony verina amin'le contexte zany tsika les contextes guerre froide contexte guerre froide zany hoe
ireo firenena matanjaka rehetra eran-tany ka mbola azo lazaina hoe marefo dia nifandroritany ny tandrefana tamin'ny alalan'ny amerikanina sy ny tatsinanina tamin'ny alalan'ny sovietika ka betsaka ny firenena hita fa nizara roa toy ny Vietnam nisy atsimo nisy avaratra, ny Korea nisy atsimo nisy avaratra sy ny sisa fa maro zany misy hoe ny satellite ny sovietika dia misy koa ny satellite ny américain ka zany ataontsika hoe fandrika zany tsy tiany mpitondra tamin'izany fotoana zany hidirana sanatria ka ho lasa firenena roa Madagasikara hoe Madagascar du Nord Madagascar du Sud ifandroritany amerikanina ny avaratra ho an'ny sovietika ny atsimo ho an'ny amerikanina io mihitsy zany le zavatra tena natahorana ary Madagasikara dia sarotra rovana hatramin'izao ne fantatsika tsara fa sarotra rovana Madagasikara satria le relief misy dongo-tany maro zany aty anatiny tendrombohitra sy ny karazany en relief be anefa voadidina ranomasina ka ny fomba fiarovana nosy dia ny amin'ny tafika anabakabaka sy ny tafika an-dranomasina mazava ho azy raha ohatra ka hiaro avy any ivelany ireo zavatra ireo anefa no fitaovana faran'izay lafo indrindra amin'ny fiarovana dia ny sambo piady sy ny roplanina piady ka rehefa nandinika ny toerana misy atsika zany ny mpitondra tamin'izany fotoana zany dia nieritreritra hoe aloha ihany mandefitra mijanona eo ambanin'ny fiarovana frantsay zay hery matanjaka eto ambony tany toy izay miditra amin'ny influence sovietika sy amerikanina ka izarazara ny firenena malagasy zay zany ny zavatra tena nofadiana ka araka ny fiveran'ny président Tsiranana hoe rehefa mbola malemy dia aleo miaraka amin'ny matanjaka nefa kosa tsy varotena mila kosa manana tanjona matipaika sy teti-pampandrosoana mazava ka mandeha tsikelikely mba azahoana ny fizankatena ara-toekarena any zany ny tanjona voalohany indrindra ny fizankatena ara-toekarena dia ny tanjon'ny politika fiarovana dia ametraka filaminana mba amelana malalaka ny toekarena tsy ho voatsembatsemba ny ahiahy ho isy ny firenena hafa hanjanaka indray ho vokatra zany ady mangatsika zany dia inona zany no tena nyraisintsika tanana dia le tafika antanety izay tafika antanety tsy nandeha niady fa voaro ny tanitsika dépense atsika 0 FMG 0 ariary satria ny olona ny antoka ny dépense atsika satria izy koa zany mba mila hoe tany antohan'ny frantsay important be aminy manko zany hoe ao anatin'ilay zone stratégique iarovany dia tsika voaharo tsy nandona ariary ny tafika atsika kosa dia izy le ampahany voalazany ray aman-dreny teo lasa manao asa fampandrosoana ny service civique satria zany no tena ilaintsika hoe ny atongavana any amin'ny fahaleovantena ara-ekonomika zay mihitsy ny tena alohan'ny zavatra rehetra fahaleovantena ara-taratasy ananantsika fa mora kely ny mandrodana an'io raha tsy tonga ny fahaleovantena ara-ekonomika zay mihitsy ny azakazahany première république dia ny tsika zany efa tsy nampiasa vola tsony amin'ny resaka sambo dia tsika zany azo lazaina hoe nahaina nararoatra ny zava-misy teo amin'ny politika iraisam-pirenena ny géopolitique dia napetraka tamin'ny frantsay ny andraikitra misanan'ny fiarovana indrindra leo fitiavam-piadiana mavesatra dia rehefa mazava ny fiarovana ny firenena zay ny antohan'ny frantsay dia nalalaka ny fampiasam-bola nisy ara fotoana ny fampiasam-bola atao amin'ny fampandrosoana nisy fotoana raha lasa premier ministre général de Gaulle Andriamatoa Georges Pompidou dia ny hevitra fa fotoanany amin'izay ampiena ny teti-bola fiarovana ny Madagasikara dia tena natezitra ny filotsirana ny zany zavatra zany tanao le paradoxe tsika miteny hoe ny frantsay mbola voazanaka tsika ny anazy indray
frantsay ao fa noho ny fifanarahany firenena anakiroa samy mahaleo tena de misy accord zany de mila respectena le accord de zao ny zavatra nylazainy filotsiranana somary nezako ny traduisena amin'ny teny gasy le izy vakiko ya ny mitondra fanjakana de tsy maintsy mamisavisa no avy gouverner c'est prévoir ny nangatahako tamin'ny fitondrana frantsay de ny ampitombona fa tsy ampienana ny tetibola fiarovana ny Madagasikara sy fampitaovana matanjaka sy moderna ny tafika malagasy sy ny miaramila frantsay miasa eto raha tsy hiaro ny malagasy no antopisindreo miaramila frantsay eto Madagasikara de tsy misy antopisiny akory eto fa mitovy tamin'ny nanjanaka atsika ihany mahazo mody ianareo raha izany tsy misy dikany ny janonany tafika frantsay eto Madagasikara raha tsy hiaro tsara ny malagasy raha sanatria misy fanafiana nohon' zany de angatana ny gouvernementa frantsay mba hanome fitaovana mahery vaika sy raitra ny malagasy fa raha tsy zany de mody ento daholy ny firongonareo zay zany no voalaza ny président Tsiranana eo nolazaiko hoe misy incompréhension ny olona miteny hoe ty frantsay Tsiranana matombo tana frantsay nefa tsy zany fa ty tanindrazana izy te ahatsara ny fiarovana ny tanindrazana zay no nitazomany frantsay de hitatsika ne fa ny mpitondra tamin'ny Repoblika faharoa de nanala sy naka zany fiarovam-pirenena zany teo am-pelatanan'ny frantsay de voatery izy nandany vola be tamin'io fiarovana io kanefa hita fa tsy zaka ny toebolany firenena malagasy zany de nylalaovin'ireo firenena tatsinanana tamin'ny fitaovam-piadina tsy de manjary loatra tonga taty amintsika tsika za nandefa officier nianatra ho pilote de chasse nandefa officier de marine be da be tonga tia tsisy na avion de chasse anankiray satria tsika nylalaovin'ny firenena tatsinanana ny officier de marine lasa amiral zany sasany tsy manana na sambo ray eo zany no anamarinako hoe tena marina clairvoyant mahita lavitra zany le président Tsiranana raha ohatra ka mbola nijanona tamin'ny frantsay fa tsy nitonantonana nandrokana satria ny fiandrianam-pirenena any amin'ny ara ekonomika no anombohana azy ka raha ny fiandrianam-pirenena ny antombohan'ny tolona tamin'ny deuxième république de mifanohatra amin'izay ny hafarany satria niverina nangatabola tany amin'ny vola iraisam-pirenena indray ny FMI sy ny Banque mondiale zay fantatra loatra amin'ny famatoran'ny firenena zay lazainy fa ampiny donc tsisy dikany ihany zany nanarinan'le politika ny fiarovana tamin'ny andron'ny président Tsiranana raha ohatra ka andeha amarina ny firenena any am-pelatanan'ny vahiny ihany hatramin'izao tsika miteny zao de tsy mahavoaloha karaha manympiasa mpanjakana raha tsy ny FMI sy ny Banque mondiale no manome vola zany hoe fahalevantena zay lazaina fa sandoka de vao maika zany lasa tsy misy amin'izao fotoana zao zay zany tena hoe mampalahelo ary ny faridranomasitsika aza rehefa lasa ny tafika frantsay de tsy voaro intsony ka anjakazakany reo mpandroba ny arenan-dranomasina satria ny savoritaka sy tsy ampy fitaovana ny tafika malagasy rehefa lasa zany le mpiandraikitra teo aloha ka hatramin'izao tsika miteny zao de lasa tsy manankasina loatra intsony ny fiarovam-pirenena eto Madagasikara ary ny olona rehetra zay manam-pitaovana de mandroba ny aren-dranomasiny Madagasikara avokoa satria tsy misy fiarovana maharaka izany intsony eto amintsika ary izany de mampilamina ireo firenena maro tianjaka eto amin'ny faridranomasontsika aiza moa ny tantsaha amoron-dranomasina ny tsy mitaraina zany sambo sono goavana zany zay mandripaka ny trondro zany Union européenne moa zany de fa izy ny tompony ranomasiny Madagasikara japonais koa miditra inona tsony mba ho atsika satria maninona satria rehefa lasa le tafika frantsay de tsy voarotsika intsony ny ranomasitsika eto Madagasikara zay zany mba tiako tenena mikasika an'iny de rehefa miverina atao am'le hoe fa maninona de
mazava ho azy io ne hita fa ny vahiny am'izay zao ny manjaka zany hoe tafita le tetika tafita le tetika nanonganana ny président Tsiranana satria lasa nyraitsy kombakomba ireo vahiny farantsay tamin'ny voalohany dia ny ampy vahiny karazany hafa sy ireo malagasy tsy maty voalavoan-kibo za koa dia mahita fa misy hevitra anankiray hoe mbola hoe tsy maty voalavoan-kibo zany hoe misy malagasy namatika koa ve zany tamin'izany fotoana zany sa misy malagasy mbola misy malagasy tsy mahatanty an'ilay atao hoe république satria zany tsy république nisy teto talohan'ny fanjanahantany fa samy nanana ny zay ny fanjakana ary ny fanjakana merina teto agnivontany no voalaza fa fanjakana malagasy ka tsika moa mahafantatra tsara fa misy rafi-piarahamonina teto izay mifanohitra mihitsy amin'izany république zany république rafi-piarahamonina zay mandala ny fitovian-jo ny rafi-piarahamonina mpanjaka tsy mandala ny fitovian-jo fa misy foana ny olona zay lazaina fa ambony ary misy ny olona zay lazaina fa ambany ka mbola zay rafintsaina zay no mbola nanjaka angamba hoy eny tsy hoe angamba fa zay mihitsy ny ka tsy nahatantesan'ny olona sasany hoe olona mainty hoditra avy any anay-drano mpiandry omby kely no nanjaka tamin'ity Madagasikara ity ary zany zavatra zany dia mbola misy ihany hatramin'izao tsika miteny zao mbola misy zany sujet tabou zay mampalahelo mihitsy ny filazana fa tabou satria sujet tokony hiatrehantsika mianakavy mba handrosoantsika bebe kokoa any amin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-pirenena satria eo foana zany le filazana fa tsy misy nation eto Madagasikara mbola tsy vita ary anisan'ny fanapotehana an'le nation ny am'izay lafin'izay ny fanonganana ny président Tsiranana ny zavatra anankiray tsy maintsy resantsika dia zao mantsy mino anareo zany dia mieritreritra ny olona hoe fa reto olo reto ve mieritreritra fa efa telo amby roapolo sy roa arivo tsika tiako tenena zany dia zao resantsika zany androany satria io le zavatra misy ainan'ny firenena io le fanjakana mitondra an'le firenena fa io ihany koa le fari-piainan'le malagasy miaina ao anatin'le firenena androany zany raha miresaka an'izany tsika tsy hitovy tsony raha matoa elana bezaza avavao bezamay na ny isam-ponina tsy hitovy intsony ny arikarena fobe tsy hitovy intsony na ny vidin'entana sy ny ataontsika hoe géopolitique manerany tany ka sarotra ny tena hoe apta androany fa raha misy aza ny ataontsika hoe lesonary tokony hotsoahana amin'ny république voalohany afahantsika manavitra ny Madagasikara androany afahantsika miala amin'ny fanantrana androany afahantsika manome fanantenana ho an'ilay malagasy androany inona ary no atolotrareo le matao vaovao ampiasana entina ialana amin'izao toe-javatra manahirina amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny zao na ny eto amintsika na maneran-tany dia tsy misy afa-tsy nio fametrahana le fitsinjaram-pahefana zay napetraky président Tsiranana tamin'ny république voalohany zay nananany commune ny province fahefana fahazakantena ny tantana ny fampandrosoana ao aminy ny fampiroboroboana ny toe-karerana ny fampidinam-bola tao aminy zay sehatra anankiray nampidibola tamin'ny kitapom-bola ny pirenena io ihany no afahantsika miala amin'izao efa nataontsika ohatra ndre mikasika an'izany ndre bato gasikara fainiso hitanana ny Tsirabe vakinankaratra io mba havereny moa ny fizakantena n'io commune io hitantana ny zava-misy ao aminy orinasa stara mandoa ohatrinona isam-bolana na isan-taona ny etra amin'ny kitapom-bola mpanjakana orinasa stara fotsiny zay mbola ao ny cotona mandoa firy miliara isan-taona amin'ny kitapom-bola mpanjakana or société bity
mpanao simenitra sy ny sisa maro isan-karazany amin'io tapatanàna ny vakanakaratra ny Tsirabe io mba apetrao amin'ny commune sy ny région ny Antsirabe mo ny 700 na 500 isan-jato ny hetra miditra amin'io tanàna io 500 isan-jato ajanony ao Antsirabe vakinakaratra ho an'ny ben'ny tanàna sy ny faritra ny 500 isan-jato ampidiro ty amin'ny kitapom-bola mpanjakana iraisany ny vahoaka manontolo lasa petit pariwa io vakinakaratra Antsirabe io ary nany eto Tananarivo raha haintsika tsara tena manana fahazakan-tena ho an'izany ny ben'ny tanàna au lieu de andeha andoatra ny volany 51 milliards ny volany knaps fa afaka ny fe tanteraka ny zavatra misy eto an-tanàna izy firy tapitrisa ny tomobile mivezivezy eto an-tapatanàna ny Antananarivo ireny fotsiny mandrotsaka ataontsika hoe 10,000 ariary na isam-bolana na isan-taona ataovy hoe 10,000 ariary isan-taona ireo tomobile maro anatapitrisany ireo tapim-bolan'ny commune zany tsika vao tanteraka any amin'ny Miami fa tsy jardin public ny atsangatsika lasa Miami ka io zany itsika ihany no miandrora mantsilany ary le zavatra ne le fahoriana mianjadiny inina volena Andriamatogasikara Fensoa inina volena io satria tsy le firenena ny tiana androso na ny vahoaka tiana hiady ampinaritra fa le mpandraharaha zay afaka manao ny daniny kibony ny zavatra misy amin'ny vanim-potoana misy etsika zao anaovana ampimamba ny lavanila ny kafe ny jirofo ny letchi tsisy malagasy manana agrément manondrina crabe zany tsony amin'ny faritra fiavian'io zanatsika Eliane Bezaza io tsy misy malagasy mahazo agrément amin'izany tsony fanomena vahiny daholy araka ny fepetra iraisin'olona ray roa manodidina ny fitondrana fogobe ary zay nanaovako hoe lasa mpanjanaka faritra ny ministera ny varotra fa tsy mpandroborobo ny faritra manontolo manjanaka ny faritra mampiasa olona zay tena mahazo tombotsomo pampana fa ny vahoaka zay mijinja miasa le vokatra zara raha misy sakafo hoanina misy volanaovana ekolazy sy fanafody misy lalana mba voamboatra fa mbala zao amiko Andriamatogasikara hoe aiza faritany misy lalana mba tsara amin'izao fotoana ankoatran'le nisorako any Andriamatoera jora mampiadina tamin'ny vanim-potoana ny resantsika na avy tany Ambilobe Voemaro ary mbola izy koa nanao ny faseny Anosibe aéroport Nosibe tonga tapitanàna Nosibe zay tsy tokony namonoana ny secteur touristique atao Nosibe tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid reny raha tsy tapaka ny famoivoizana teto an'ireny vohitritsika na ninona ny tapahana tany Anosibe nefa samby ambany fiahiny ravinala aéroport même statut fa nisy na janona tanteraka tamin'izany izy nandeha ny resaben'olona zay ialana tsiny fa tsy maintsy lasa eritreritra amin'izany ny olona hoe izy tinga mba hivonona ny secteur touristique aty amintsika am'izay le hôtel angeza rehetrarehetra rehefa tezitra ny tompony de hamidiny mora de lasa izy mody de ny mpanambola eto amintsika no hividy azy de lasa resaka privé daholo ny fitantanana ho an'ny firenena tsy hoisy tsy gaga ve tsika tamin'ny alina Andriamatogasikara Fensoa na eno le tatitra nataon'ny présidentny mpandraraha Gem iza hoe
zary raha nisy 37% sisa amin'ny vola ampidirin'ny fanoranana lavanila no tafiditra tamintsika tamin'ny farany taona teo 37% sisa amin'ilay fahondrany vola azotsika amin'ny lavanila tsy gaga venao ndre bato gasikara fenisoa mahita camaron any vangain-drano farafangana loeny moron-dranomasina iny satria tsy any angamba ny lahara-pahamena amin'ny ministera ny varotra nefa vola mena antsika avy anaty ranomasina reny langosta dia tsy voakarakara ny resaka varotra iresa-pirenena fa resaka mpimamba sisany lanjaka zay nylazantsika teto hoe naninona ary ny ravanany kavagie natsangana ny ministère de la privatisation tamin'ny androny nidirany président Marc Ravalomanina teo amin'ny fitondrana satria fa conditionnalité ny bailleur des fonds io rehefa nanao désengagement de ny fitantanana ny are-pirenena ny fanjakana dia tamin'io vanim-potoana io 9 septembre 2004 mbola mifandray amin'io ihany nanangananay eto kosa mba afaka mirehare andry matonga gasikara fenisoa nanangananay an'io bianco io tamin'ny 9 septembre 2004 mbola mifandray amin'ny resaka nandravana ny kavagie nananganana ny ministère de la privatisation ary nananganana ny bianco amizay sady tsy juge parti le fanjakana fa tena miditra amin'ny libéralisation totale fa matotsika miditra amin'ny libéralisation dia jereny fanjakana fohy be fotsiny ny fanagejana ny olo-pirenena sasany ny mpamokatra ny mpandraharaha rehetrarehetra ka nidina any amin'ny 37% sisa ny volana ampidiriny lavanila zay nampiditra tany amin'ny 400-500 millions d'euros de dollars isan-taona 37% zay ny sisa iza no potika ndre mato gasikara tsy ny olona mifaritra sava na faritra sofia na faritra sud-est irera nge ny potika le firenena malagasy maninona am'izao fotoana zao profonjany rehefa lasa migararana ny volamenanao ny lavanilanao ny potenao ny camaronao tsy isy mpamarotra ny mpandraharaha ny asa tamin'ny ny fanaraka tamin'ny fanjakana hanamboatra lalana hanamboatra fotodrafitrasa miankina amin'ny fanjakana tsy voaloha vola tatao tonga mba raha mitombo ministra zay isorana azy mba ny tena hoe hiezaka andohan'io tsy kelikely atoato tsy voaloha vola reny mpandraharaha reny voatery ianao van'ny banque saisie na trano na tomobile na tany dia lasa saisie daholy ka midika zany fa le fitondrana zany hamono tanteraka le mpandraharaha rehetrarehetra manerina nosy fa le mpanao ampimamba sisa no homena tombony any olana firy ny zaza ampianarina zanakareo mpandraharahananao lalanareo esorina ny antsikoly misy mianatra ny andafa nge ny antohan'ny ray aman-drenina ho gaga ve tsika gasikara fenisoa mahita zaza mpangataka ny tombo tsy fantako avo firy heny fa isaka ny 10 metatra misy zaza mipetraka an-dalana mangataka mandrava ny olona amin'ny toerana tsy tokony andravana ninona ny volantsika migararana mivoaka ny velany ho an'ny tombontsoan'olombitsy zay mbola nitondrako ho an'ny reto satria reto ny navoako tamitsika teo fa tamin'iny ngamba nisy 20 mahery ny entiko fa androany zao aiza ny tohiny
ny io andriamato gasikara 11 opération illicite anatiny efa bolana nefa ny gouvernemanta ary ny mampalahelo zany lehibe ny gouvernemanta ny tompona andraikitra mitantana ny arenakibon'ny tany na tamity 11 opération illicite ty na ny 36 kilo vertao amin'ny mine ny tabataba manko andriamato DG ny Bianco mikasika resaka Amady mikasika ny Lenoble mikasika ny professeur Zafera za hoe isorana izy mandray andraikitra mikaroka mitady ary ijoro hanasazy ny olona ny manao ny tsy marina fa ay retoky tsy lavitra ny matogasikara iza ny tantana tamin'io fotoana io za tsy mbola naheno hoe iza ny nanao fanadiadina iza natao fanadiadina ino nanaovana pressiony zanatsika imbikerylaza rehefa avinakan'le anakorotany Komoro aizany Bianco tsy nanao fanadiadina ny reny hatram'izao de mangina tanteraka ny vatosoa tao Toamasina 8 conteneur tsy zavatra lavitra tsy zavatra mbola adiadina ohatra ny andry Zafera na andry Amady fa zavatra ny ainana ary ny tribunal tao Toamasina mihitsy ny akiaka hoe tsy ny fanaraka amin'ny atota taratasy navoakan'ny ministère ny mine avy tany Antananarivo ny tonga eto aminay Toamasina ka giazina eto Toamasina reto vatosoa 20 conteneur reto aiza ny afaran'ny reniny ary tena miandry andreny mba hijoro hikaroka ny marina ny DG ny Bianco zay natsangana tamin'ny 9 septembre 2004 ny fampiresaka roa andro zahay sy président Jameson Rakotomaro président ny Sénat déjà nitarika ny groupe parlementaire Arema tao amin'ny Sénat nanana 49 sénateurs zahay nandinika hoe lanio ty fa ty ihany ny afahantsika mifehy ny arenantsika ka manao fanamariana ny Andriamato directeur général mikasika ny hoe Amady mety nandefa tamin'ny Facebook naplaza fa za anaovany Bianco fanadiadina itinga mba tsy fanadiadina tsy fa zavatra iainana ambany maso fa tsy mbola naheno hoe inona mba fepetra no raisina raha tsy lasa fitaovana politika marina raka lelazaina itsika mpitondra ankehitriny de matonga gasikara fensoa malahelo ary menatra iteny aminao mba vakio kely titre io Madagascar numéro 1 mondial exportation illicite numéro 1 mondial Madagascar amin'ny fanondranana antsokosoko mba gouvernement tahiny loatra zany inona ny fahipetra mba nyraisina ka ho gaga vetsika raha tezitra menimenina ny vahoaka maty dolo ny mpandraharaha rehetrarehetra vola ny mpanao lalana tsy voaloha ny zanatsika lasa manao makorelina daholy tsy gasikara fensoa nanoratra an'io ny mahazo vahana ny fahantrana eto Madagasikara fakivava ny banky iraisam-pirenena tsy reality TV namorona an'ity zava-misy iainantsika ka tsy gaga raha nahita tatoato nisy ray volana sy tapany 2 volana teo angamba zay tamin'ireny affaire nandrovotra t-shirt ny président tany Sambava reny de fa nisy fuite de conversation tsy fantatra hoe satria s'adresser izy tamin'ny ministre ny filaminana anatiny sy ny SEG de naoraka be hoe nivoaka tamin'ny Facebook le resaka natao nanomezana ny président Toromarika amin'ireo tompona andraikitra ny filaminana anankoroa reo resaka oronampeo misy oronampeo gamba tsy gasikara fensoa
tsy anana fomba anao hikaroanany zany hoe inona resaka nataon'ny président tany tamin'ny tompona raikitra fa zero samby ao anatiny eny ho gaga venao andriamato gasikara fenso io nytohiny ary voaingana io tafiakatra any amin'ny sehitra iresam-pirenena iza manao an'io raha tsy zero ao anatiny midika zany fa na ny ao anatiny izy fa manomboka tsy mahazaka le fomba fitantanana ny firenena satria samy mizaka ny fahoriana ny jaly ny olona rehetra rehetra ary nampitabataba melona tsy maninona fa tokony aloha maolo-pirenena azy ty madame Raisha alalino tsara ny fanadiadiana ary avoahy tsy miangatra ny tena zava-marina fa tsy ho pasipasona rehefa ny mpitondra no mitory ary le toriana manjary andairany ny sazy miverimberina amariparana anazy le matogasikara fenso de rafikinina moa ny cour des comptes tsy ilain'ny fanjakana tsy cour des comptes ve namoaka teto Madagasikara fa nisy fanodikodina mbola betsaka tamin'ny fitantanana ny Covid tsy Andriamatogasikara Fenso ny coordonnateur national ny Covid nisy ministre zay tabatabainy reo tanoratsika reo amin'izao fotoana ry Andriamato Alban Gangstabab ny otrikafo hoe aiza ny écran plat ahoana iza nanome baiko an'ireny bonbon sucette reny aiza ny panier garni misy tompona andraikitra national ngeny Covid namoaka dossier Andriamato Ravinambinina piasan'ny fahasalamana hoe nisy trou de 44 milliards d'ariary iza ny voasazy Andriamato Gasikara tsy Ravinambinina i Ravinambinina zay namoaka ny dossier ny détournement ndray no sazina inona zavatra iainany izy moa fa kely zandry vavoko iny Clémence Larnirina rehefa namoaka fa amin'ny fomba inona orthodoxie manahoana lalàna vaiza amoahany be ny tanàna volaka ny be ny tanàna volany knaps ary nampiasaina tamin'iza marina zany angamba tsy zavatra mila fanadiadina ho an'Andriamato directeur général ny bianco fa zavatra hita maso tsy mbola naheno zareo nampiakapeo amin'ny toe-javatra ohatran'izany ka zay nanaovako antsoavo teto amintsika ndre mandeha ny sorako ny ray aman-dreny Norbert Lar tsy rahonana namoaka tany vangain-drano voalohany hoe ny antoko avy de tsy hiaraka amin'ny gouvernement mpanao kolikoly ny antsoko ny ray aman-dreny Christine tao amin'ny assemblée nationale tamin'ny ouverture farany teo hoe mba manaitra anareo gouvernement io anao Andriamato prime ministre mba fehezokely ny fomba fitantanana ny firenena fa tena latsaka ankaterena ny vahoaka zao tena isotra ary sambasambako ankoatra ny nahita ny général Désiré Ramakavelo tamin'ny raiky amin'ny 570 rehefa nipoka ny napoka moa zany napoka ny raharano diso de tonga le fampionany mouvance Didier Ratsiraka satria tao le mandatezana rehetra sy ny plateforme Hervel Rasalama teny amin'ny panorama général Ramakavelo Désiré no nijoro ary nanome afatra entitra hoe ianareo tonta tsy mahazo miala ato amin'ny efitrano ato raha tsy misy fanarahana vita
mba tsy hikorontana ny tany sy ny firenena mba tsy hifamono ny malagasy samy malagasy zany général tompona andraikitra isora koa ny général ny tafika itsika miteny zao votelo andro lasa nanangana fiaraha-miasa izy amin'ny ministèrany fitanterana hanara-maso ny fivoan'ny concombre de mer atsika satria hoy izy hiarovana ny arem-pirenena zay avy nanomboka nitraka Andriamato Gasikara Fensoa enfin tompona andraikitra ny défense ny folo alin-da sahananangana rafitra hiarovana ny arem-pirenena zay tonga amin'ny devise ny tafika hoe hoan'ny tanyrazana miaro ny vahoaka sy ny fananana aingene hitohy reny enatry maraparantsika satria efa mihoatra be antsika metsika fitenena anka fotsiny aminy Ramatoa Elena Bezaza amaranana an'izay le ataontsika hoe fomba ahafahantsika mampita zany amin'izao amahana ny crise ny fahantrana satria ny resantsika izay ataontsika hoe république voalohany izay tomboka ya isorana aloha ray aman-dreny teo tena na makafakana nomeny ohatra ny halali ny fahantrana ara-tsaina sy ny fahantrana ara-pitantana mahazo atsika ara-tsaina manko le kolikoly ka io zany mbola conséquence ny zavatra rehetra nandalo nanomboka tany amin'ny fanonganana ny république voalohany tany ka ianao teo nilaza hoe efa telo amby roapolo sy roa arivo zao de inona no hoe mba miantraika amin'izao fotoana zao zany satria ohatrany hoe efa démodé zany zavatra resanay ka za zany te hiteny ihany hoe ny trano rehefa naorina ny fototra anefa ny rindrina any ankafa no anangananao azy de mirodana de ohatran'izay koa le firenena efa nisy fototra teto naorina ka firenena rehetra samy manana fototra fa rehefa tsy rarahinao le fototra fa zavatra hafa no ataonao de io izy mahazo atsika io le fototra zany ny alana tanteraka de miala an'izay koa za zany mieritreritra n'le tanora teraka après 1972 izy mba ataovy an-tsaina fa tsy mahalala fa tsy échec foana zany entrecoupé na résultat tsara kely de misy crise politique de échec foana de mieritreritra izy zany hoe ny firenena tsy mba nisy zavatra tsara mihitsy hatramin'izay satria ny tantaran'ny première république nafenina tsy fantatra hoe inona ny antony nanafenana azy fa io koa zany zavatra tokony mba hiadivantsika ho an'ny génération manaraka misesisesy satria mba tsara ne mahafantatra hoe nisy an'izany filoham-pirenena zany teto tena nasovahoaka mba mila héros firenena anankiray fa tsy hoe ianona teto ratsy de ahoana mampita izy amin'ny firenena sasany de tena mahatsiaro tena hoe zay zany tena nataon'Andriamanitra teraka tao am'le tsy izy mampalahelo ane zany anefa misy tantara tena tsara tamin'ny première république za tsy miteny hoe tonga lafatra za tsy miteny hoe nisy anjely satria raha mbola eto ambonin'ny tany miloloha lanitra de tsy maintsy misy zavatra tsy mety foana fa kosa mba andaotsika mba ho marina honnête mba hireconnaître hoe hoe ankehitriny be loatra ny ambom-po sy ny frérana diso toerana de sarotra mihaiko fa diso lalantsika nanao fahadisoana goavana ireo mpitarika nanongana ny république voalohany raha namafa azy tanteraka nanao an'izany république zany tony tsy nisy ary nilaza fa fahaleovantena sandoka ny nisy teto vokatra zany de femora ny firenena hatrany hatrany ny zavanisy tao aorian'ny république voalohany ary na de ny fiarim-piainan'ny vahoaka malagasy aza de nidina tanteraka ka maninona ny tantara no afenina andao mba tsy afenina io tantara zay mahatonga anay eto androany fa ny héritage ny première république ane raha nanao lista kely ny
sata républicaine lova zany lovantsika avy amin'ny première république ny rafitra ny fitantanandrara misy eto ny administration malagasy lova avy amin'ny première république ny lalana vaovao namboarin'ny première république kely tsy hatratra ny amin'ny 6000 kilomètres route nouvelle ny bâtiment administratif na any amin'ny toerana faran'izay lavitra anaraka ny tenin'ny ray aman-dreny teo na ny désenclavement zany ny aéroport mba imagine eo misy toerana atao hoe douane any akaiky ny voimarana misy olona mahafantatra an'izany toerana zany ve nisy aéroport zany ny betsaka zany ny toerana enclavé fa ny eritrerety ny première république désenclavé dia nahafantatra an'izany avion zany mponina satria nisy ny aéroport dia eto nanome sary kely any régia teo misy sary mba tiako ampisondro zareo mba hahafantarantsika fotsiny io zao hoe io sary etantsika io dia ny quartier ny Anosy tamin'ny 1959 sivy amby dimampolo sivanjato sy arivo io zany quartier ny non azafady diso le izy fa le sary anankiray aloha alefa iny ty zany le quartier ny Anosy tamin'ny 1959 hitatsika fa onaona be fotsiny dia io le lac dia io zany mba hafantarana hoe le asa nataon'ny première république dia alefa amin'izay le sary anankiray ty zany quartier ny Anosy iny tamin'ny 1969 dia hitatsika eo zany ny ministère rehetrarehetra natao dia ny statistique ministère statistique naorina ministère ny équipement sy ny communication ny palais de justice ny bâtiment de domaine ny cadastre ny service topographique inona koa moa ny maison de la radio ministère ny agriculture izay lasa ministère ny affaires étrangères izy amin'izao fotoana izao ny ministère ny expansion rurale sy ny ravitaillement ny lycée moderne d'Ampefilo ny hôtel Hilton tamin'ny 1967 natao ny hôtel Hilton ny cité Ampefilo ray manontolo miaraka amin'ny 67 hectares ireo ny hôpital général HJRA ao anatin'io daholo ministère des affaires culturelles ny Sénat ny ministère ny tsy voavako tsara ty intérieur au-delà de la voie canal d'Andriantany ny complexe scolaire Ampefilo avy eo mbola misy koa espace vert sy ny bordure an'io lac Anosy io entre 1959 sy 1969 anefa mbola betsaka ny fotodrafitrasa vita mandra-pahatonga ny 1972 ka tsy ampambambana mihitsy ny lazana fa ity république voalohany ity no tena nahavita fotodrafitrasa be indrindra teto Madagasikara satria Tananarivo ihany quartier anankiray no nampisehoantsika io fa betsaka ny aménagement natao tamin'ny quartier rehetra amin'ny arrondissement rehetra eran'ny Tananarivo ary eran'ny Madagasikara mihitsy aza raha tsy laza ny école ny hôpital be da be mihitsy zany ny resan'ny goudron zay raha zavatra mbola hoe tantana zany dia betsaka za tsy miteny hoe tsy nanao ny tatorina nanao président Ratsiraka nanao an'ireny hoe université isaky ny faritany reny nanao nampitombo lycée isaky ny district zany hoe mba nampitohy ihany izy nanao continuité de l'état izy amin'izay lafin'izay fa kosa ny tsy nampetiny tamin'ny fitondrany dia ny nampanjavona tanteraka ny tantarany république voalohany ka io zany tena fatiantoka ho antsika ny mampanjavona ny tantara io dia ny lazako hoe ny nampanjavonana ny tantara dia izao ta 1972 aloha nina tsy nanaovana enquête officielle mihitsy ny olona voatifitra tany amin'ny 13 mai mbola tsy nataontsika le resaka tsakitsaky zatoreo maninona nefa lazaina fa namono olona betsaka dia avy eo
niendrikendrehana ny président Tsiranana nanao an'le filazana mamoafady tany amin'ny radio izay miendrika fanavakavahana fokomerina amin'le resaka hoe tsakitsaky zato arivo zay angamba rehefa aveo avelako ny ray aman-dreny ato manazava azy satria misy fanazavana marina fandarana wa tena kely fotoanantsika ya de ninina ndorana ny hôtel de ville zay amiko symbole ihany ny fitsinjaram-pahefana io hôtel de ville io maninona no ndorana satria verina am'le resaka fampanjaka ninina ndorana ny dossier rehetrarehetra tany amin'ny bureau ny administration ny première république tany andafy avaratra tamin'ny 1976 ninina ndorana ny rovany manjakamiadana ninina ndorana ny radio pirenena malagasy de aveo ny tantarany Madagasikara avoka de sadasada misy betsaka ny tsy marina any ka lasa tsisy tsony ny archive manamarina ny tantara lasa honohono avokoa ny zavatra ofisialy ka mampalahelo zany de lasa misy version zay ananany ary indrindra ninina tsy nampianarina na sorona tao amin'ny programme an-tsekoly na tsy nampianarina ny zaza malagasy ny première république zara raha lazaina fa 26 juin 1960 fahaleovantena de vita ka izay zavatra zay no anisany jorontsika eto hoe tsy mety confisquena ny tantarany firenena anankiray mba ho tombotsoaniza ka io koa zany maninona no nosorampotaka natao zay tsy nitiavany fokomerina any président Tsiranana mba entina nonganana azy satria fantatra fa tsy voaongana tamin'ny alalan'ny fifidianana izy satria mbola tiam-bahoaka miala tsiny na nitenenina ny fanoatra amin'izany fa mbola tiam-bahoaka président Tsiranana ary hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy adinom-bahoaka ka avelako angamba ray aman-dreny ato zay nahita tsara ny fandehany hitantarany zay hoe tsakitsaky zato arivo zay ya marana anazy tokoatra andriamato Gasikara Fenisoa satria raha pitso zany fitsingerena ny vaninandro ny 3 May ka tena nahatsiravina tokoatra ny fomba natao tamin'ireny fotoana ireny satria fa nisy pobasy teo amin'ny 13 May président Tsiranana nge mbola nanao fialan-tsasatra kely tany ranomafana fialarantsoa de naheno an'io koronto an'io de nakaroplanina niakatra tonga teto Tananarivo izy nampiantso ny radio nationale malagasy mba andefa afatra hoan'ny vahoaka malagasy rehetra hoan'ny tanora zay ny fandona tamin'ny maramila teo amin'ny 13 Mai de ho izy hoe rehefa naheno ny fifandonana nisy teto Tananarivo azanako aby ozy satria nare mpianatra misy zavatra mampalahelo are de niakatra za ozy najanoko ny fialan-tsasatra natako ka tongetso za hatsiragnana babanarezy za rehefa nandiniky laligny de mahita fa are i atosik'olo ary communiste ndamosigny nare io isian'ny fifamonoagna eto amitsika mba isian'ny raha latsaka atosiky zareo anareo hitopo vato maramila hamely veloko bay maramila azadigno zanako aby fa maramila reo managna nofotro managna ra mitovy aminare mitovy amitsika jiaby ka raha are atosiky ady maramila malahelo za tsiragnana babanare satria raha ampenatagnany maramily basy marovava i sagnatiaviny gasetiny ko voakitiky ivavany basy tsy mifodeky katsaka ndre mandeha maty zato katsaka paindro maty arivo katsaka zany tany gasetiny raha izanako aby izy koa voakitiky maramila resety olombelogno zare mahay marary ka karetsy atan'olo fitaovagna ampiadivagna atsika malagasy samy malagasy
hamonoagna nareo taranaka faramandiby malahelo zo hatsiragnana babanareo igny bandy nagnanaovagna enregistrement igny zany nitapahana le farany hoe malahelo zo hatsiragnana babanareo sy le taty hoe magnano antsova aminareo tanora ajanony io fa communiste andamosinareo io igny zany nitapahana fa le ohatra ndrasiny hoe ivavany raha itsy azo kitigny fa raha voakitiky ka tsaka ndray mandeha gachette izy tsy mifody tsaka ndray mandeha zato tsaka igny fogna naverimberigny nilazagna fa ingiabe tsiragnana tsy natao dadabe tsony tsy natao président tsony ingiabe tsirana na mpamon'olona hanatra tompoko ny nataony itsingerina rapitsy moa ny datinandro nientintsika tsy vitany nanala azy teo amin'ny fitondrana fa nanalana baraka azy nisy steliny aza statue tao devant la mairie tao Mahajanga tsy vitany narodana fotsiny fa mbola nisorana maloto rehefa avy teo araka teniny Ramatoa Eliane Bezaza to hoe tsy zao ny very ry vahoaka malagasy fa ny firenentsika no very tena very tanteraka atsika zao satria ny olona hitanao rindrandamina tsy vitany mampandroso fa nampiavana ny malagasy satria tamin'ny andron'ny président Tsirana nge nisian'ny voambolana hoe le fametrahana le brassage ethnique tsary nisy resaka ady foko zany tamin'ny andron'ny président Tsirana ka ny volena io maranako azy tatia farany volena ny fankahalana de apetraka ny domination ny olombitsy de napetraka ny fiankinandoha indépendance Ndrimatoa Gaskara Fenso anao ve hitondra varomora hitondra vatstsinjo tosky fameno any marovoay izarana vary izara vary any ambatony razaka vatstsinjo tosky fameno zany covid zany nge tsy nanakana ninonina teto amitsika nisy covid nge tany Ukraine fa zao ny Ukraine mbola mamelona ny européenne manontolo amin'ny alalan'ny canal fampirarahana amin'ny Russie zay arindra ny Turquie Erdogan mamela azy hamatsy sakafo amin'ny faritra européenne nisy covid zany ary maro ny maty amitsika eto nge covid io tsy tokony ho tonga tamin'iny aza raha tsy nahodikodina ny vola anaovana covid de ny vola hiatrena ny kere satria eto Madagasikar firenena tokana misy ny ravo tsara misy ny ravindreo voasary isan-karazan'ireo misy ny kininimpotsy misy isan-karazany reo entina voakan'ireo hazo reo mamono ny covid io avy atrany ary zay navitsy ny maty teto amitsika raha mpitahaina amin'ny fireneny dehibe matanjaka anatapitrisany isaorantsika Andriamanitra nanome zany atsika ka maro ny zavatra tokony mbola aremina fa indrindra ty fialana amin'ny fiankinandoha tsy maintsy fahanana de rehefa mahita foloha tonga merci monsieur le président merci monsieur le ministre zay zany taizaina am'le toetsaina ny malagasy tokony hamokatra fa le toena famokarana le fampihavanana ary ny fototra voalohany ho ren'ny fampihavanana de io fijaram-pahefana isam-paritra io naninona tsy nataony fifidianana régional sy ny mpanolontsaina régionaux tsy nataony folohan'ny faritany fifidianana sy ny mpanolontsaina provinciaux dikany de fanjakana foibe irery no nitazona ny fahefana rehefa vitsy no nitazona fahefana
mora mimpanam-bola no mividin'ny mpitondra fa rehefa samy marobe manerina nosy ny fahefana ho sarotra mimpanam-bola hividy manomboka avy any amin'ny commune amin'ny région faritany ho sarotra mimpanam-bola hividy an'izany fa raha olombitsy mitazona azy mora mimpanam-bola hividin'ny mpitondra de vazanaka ho azy tsika ary lasa mpangataka lava ny firenena malagasy tokony angatahana no lasa mangataka endary amarana ny fandarantsika ry izy menada mianaka tena efa niotra efapolo minitra tsika nazanatra anazy nefa kasitrako nareo a midehibe ny zavatra tokony resantsika nefa voafetrany fotoantsika sady teny famarana angamba raha misy tsy voalaza na fanampiana kely no fanaovam-beloma ihany koa ao anatin'izay a ka dia raha sitraka reo andao aloha ny andriam-bavilanitra ametsika fitenenana voalohany a sady mamarana azy a raha matoa ialana be laza ya efa voaresaka teo moa zany ny lova zay napetraky ny première république fa misy tsy voateny kely koa anatin'izany lova zany a ny législation sociale du travail ny CNAPS lova daholo zany ny première république nanao an'izany ho an'ny mpiasa malagasy ny législation foncière izay ny tanin'ny Madagasikara tsy azo omena vahiny azadiny fa première république koa nanao an'izany nefa izy lazaina fa sarobakolin'ny vahiny fa io mihitsy no arirariran'ny sasany satria tiany omena vahiny ny tany amin'izao fotoan'izao de eo koa zany ny unité nationale construction d'une nation io le hoe brassage ethnique azadiny koa fa ny première république no niezaka nanao teny malagasy officialy mba hiarahan'ny malagasy rehetra miara aona moa zany mifankahazo teny satria talohany tsy mifankahazo teny na mifankahazo eo fa samy manana ny dialectany fa nanomboka teo no nisy an'izany décision zany hoe andao tsika satria tsika malagasy iray mba hiteny teny anankiray no safidianana n'io teny malagasy officialy io izay ankaiky ny teny fokomerina ka zay daholo zany anatin'ny héritage ka tsara tsika zany mieritreritra indray ny tantara fa tsy mijanona amin'izay tantara diso zay nientitsika nankahalana ny république voalohany zay fototra tsika mandrora miantsilany ihany isika amin'izany zavatra zany fa hafa ihany ny foko tsy hoe foko fo zany hoe vahoaka manana tantara zay mahambolo azy satria iny ihany koa no entina ampandrosoana amin'ny tantara ho avy ka tsara mba mipetraka tsara ny lasa mba andeanana any amin'ny ho avy ara-dalàna satria raha fantatra daholo zany rehetra zany sy ny fomba fitantanana zay niresahany ray aman-drenitsika vaovao Benjamin teo ary nazavainy tsara mihitsy hoe ny mahatonga ny corruption na ny kolikoly manandanja eto Madagasikara satria vitsy le olona mpitondra zay confisqueny le fahefana ka mbola mamerina indray zahay fa tsy misy afa-tsy ny décentralisation no ampiada mpinaritra atsika mianakavy zay voatanteraka le iratsika hoe ny tanindrazanay malala zay tapitra ny fandaratsika le matovy vompisamay raha misy afatra kely ary ento tsy ho lava le matonga asikara fenisofa misaotra anareo mbola mamerina fisaorana nampiantso anay mianada mianaka mbola mandefa afatra eny amin'ny resaka brassage ethnique lazainy zanako vavy teo tamin'ny première république ny andriamatonga asikara feniso nampatanjaka ny fitondran'ny président Tsiranana ny mpanatanteraka c'est groupe du sud daholy tao amin'ny exécutif ny mpanao lalàna zay nitarity ny Alfred Nany saika avy aty avaratra iza no ray aman-dreny avy tany atsimo nanampy ny président Tsiranana Toritie Boucalvin iry Louda Abdoulambera iry Leda iry Laurent Boutkeky iry Resampandré natanjaka na le fampiavana-pirenena tamin'izany natanjaka ny mpanao lalàna ny ankamarony avy taty avaratra de ny fameno io nanaovako hoe i Madagasikara nge ny antsika 20 foko hoe mahita ankehitriny rehefa miteny tsisy teny fananarana na teny fampitoniana
ohatra hoe raha tsy nanao fanairana andrimato sy tena ndrena solony aiko tamin'ny resaka fampivondronana ny atlete malagasy hiatrena le 4e jeu africaine moa atrehitsika zao fahafiry nino zany les jeux mondial mihitsy zao ny kilomnosy jeu des îles nanaovany andrimato sy tena ndrena solony aiko fanairana hoe tsy misy volatsika atao hoana ny famondronana andreo tanoratsika reo hiatrika an'izany lalao iraisan'ny nosy zany na lahelo ihany ny apitsony na eno tamin'ny fanokafana ny fivoriny ny parlementa ny teniny ray aman-drenitsika filohan'io parlementa ito amin'ny olona fa hoe maramara fiteny sa hoe inona ary nataitsatrika tamin'ny rehefa nitaky ny volany barea hoe aizany mba volany omen'ny kanina anay tsy zaraina aminay ny gropaka dolery sorana mony présidente amin'iny mba nanao antsoavo fanairana hoe zarao amin'ny fomba radrary ny vola donc zany raha tsisy manaitra tsy taitra mandrindra ny tompona andraikitra ka eo anatrehan'izay tsy ny resaka fiaviana ny tokony jerentsika fa le programme anasa anarenana ny firenena fa tsy resaka tsangan'olona ka raha misy programme mazava anarenana ny firenena zay tokony ivoizina ary ametrahana ny fandrindrana ny fihavanana samy malagasy fa nampiaiky ny zavatra nisy tamin'ny republika voalohany raha saika aviany atsimo daholy nitondra tao anatin'ny gouvernementa ny groupe ny avaratra tao amin'ny fanaovana lalàna fitezana daholo zany resaka fihavanana firaisankina malagasy samy malagasy miaraka mamokatra nyty tanyrazana imbonana ty misaotra andriamato gasikara isaoratsika manokana ny vahintsika elana bezaza sy vaovao-pezamay tamin'nyty ala ty ny resaka kely le fotoana eo koa moa ny ataontsika hoe zavatra tokony horesana kanefany zava-dehibe ny fampiresantsika androany mankasirika atsika rehetra tany tokantrano raka taminay hatramin'ny fany fandarana manome fotoananao moa manaraka ndray tokony asy tokovavy veloma topoka Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.